anomana ny fidiran'ny Madagasikara amin'ny tanjona amin'ny fampandrosoana maharitra na ny ODD Objectif de Développement Durable izay anomboka ny taona 2014 ka hatramin'ny 2020 i Madagasikara. Manana tanjona 17 ny ODD ka homafisina ao anatin'izany ireo tanjony taona 10 amin'ny fampandrosoana na ny OMD Objectif Millénaire de Développement izay tsy tratra ny Madagasikara. Vokatry ny krizy nisy teto amin'ny firenena malagasy tao anatin'ny 5 taona nanomboka ny taona 2020 ka nahatapaka ny famatsiam-bola avy any ivelany dia anisan'ireo firenena aty amin'ny faritra Afrika tsy nahatratra ny tanjony taona 10 ny fampandrosoana na OMD Objectif Millénaire de Développement no tanterahana nanomboka ny taona 2020 ka hifarana amin'ny volana septambra 2020 izao i Madagasikara. Tsy nisy tratra ireo tanjona misy avalo ao anatin'ny OMD raha nambaran'ny ministra ny toe-karena sy ny teti-pivoarana Général Erland Ravelarson. Efa ao anatin'ny fiomanana ny idiran'i Madagasikara amin'ny tanjony fampandrosoana maharitra miaraka amin'ny vondro Nations Unies sy ireo firenena mpisihatra amin'izany i Madagasikara. Nisy ny atrikasa ny tanterahan'ny ministeran'ny toe-karena sy ny teti-pivoarana no tanterahana tetsy amin'ny ministeran'ny toe-karena nosy miaraka tamin'ireo mpisihatra amin'ny fampandrosoana, ny sehatra miankina sy tsy miankina, ireo fikambanana misehatra amin'ny fampandrosoana, ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ireo mpamatsy vola nentina nokafana ny fampahafantarana ireo tanjon'ny ODD Objectif de Développement Durable izay hotratrarina manomboka ny taona 2020 ka hatramin'ny 2020 ka anisan'ny hamafisina ao anatin'ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra ny fanomezan-danja ny maha-olona sy ny tontolo iainana. Nisy fiaonam-be izay natao tamin'ny tany Rio dia noheverina fa tokony arindra tsara ny fomba fijeriny fampandrosoana amin'ny ankapobeny dia nametrahana ny ODD izay resantsika androany ity. Io ODD io izay manana tanjona eo amin'ny 70 eo dia heverina hotratrarina hatramin'ny taona 2030. Ny androany zany ny atelier de lancement satria misy zava-baovao hita ihany koa anatin'ny ODD io. Anisan'izany ohatra hoe tsy ampy fotsiny filazana fa ny PIB fotsiny dia amaritana fampandrosoana fa tokony misy fomba hafa ihany koa izay tsy maintsy avozona dia tahaka an'izany ohatra ny tokony ananana rafitra ekonomika inklusive kokoa. Anisan'izany ohatra ny tokony fanomezan-danja bebe kokoa ny tontolo iainana ary fanomezan-danja ny maha-olona. Zay zavatra anankitelo zay dia ohatra ny raisy fotsiny fa tsy dia tafiditra loatra tamin'ny OMD. Ty ODD ity zany dia fanatsarana ny fomba fijery amin'ny raha fomba fampandrosoana amin'ny ankapobeny nefa kosa mba misy ihany koa le tanjona napetrany ODD mitazonina ihany. Ny tiako hamarinana farany dia isika eto Madagasikara dia manomana ny dirana antsika amin'ny ODD zay mba tonga antsika tsy hoe firenena miala amin'ny be sy ny maro fa mba misy ifandraisana ihany. Na zany na tsy zany nefa tsy hamorona tanjona vaovao antsika, tsy hamorona politika fampandrosoana vaovao antsika. Efa manana antsika ny politika panjakana entsika mitondra fa ny fampandrosoantsika dia ny PND tsika zany zay. Mifanaraka amin'ny fandaran'asan'ny gouvernemanta malagasy ao anatin'ny paikady natao dinasa ny fampandrosoana ao anatin'ny ODD izay tanjona ny elana ao anatin'ny fahantrana. Misy 17 ireo tanjona ao anatin'ny ODD ary 70 amin'izany no kendrena amin'izany raha valy ny tanjon'ny OMD teo aloha. Ankoatra izay dia tokony arindra ny fitaova eto mandrefy ny fahantrana aty Afrika fa tsy tokony hitovy amin'ny fandrefesana any amin'ny firenena tandrefana.